Ivadika la fomba vahoafa tanteraka indray kosa isika misy indray ireo mpandrobo teny amin'ny faritra Talatamaty iny ny alatsinainy lasa teo ka nisy ny lelavola izay rasan'ireo mpanao asa ratsy tao anatin'izany. Fantatra kosa nefa ankehitriny fa misy ny sarinady izay nisy tamin'ny fotoana fanadihadiana avy hatrany teo amin'ny sariny namana mpanao gazety. Voaroba ny vola mitetina 5.7 tapitrisa ariary tao amina tokantranona mpandraharaha afrikanina tetsy ambony ambony Talatamaty ny alatsinainy tolakandro lasa teo. Fantatra tamin'izany fa nisy andianjolana nafika sy nandromba ireto vola tao amin'ity trano ity. Rehefa nanao ny fanadihadiana ny zandara avy ao amin'ny bourgad'ny Talatamaty dia fantatra fa tsy nisy ny asanjiolahy ary ny mpiambina sy ny vady amanjanany ihany no nanao sarinady. Voasambotra ny vadin'ity mpiambina sy ny zanany vavy ary vehivavy iray hafa taorian'ny fanadihadiana nataon'ny zandary. Tsy nisy jolatrana tao ary tsy nisy nahitana trangana herisetra hoe nahitana taratra herisetra. Zay tranga somary nampisalasala ihany ka nahatonga ny tenanay commandant de compagnie numéro central nijery fotony mora visy taorinan'izay raha vonazo mitatitra avy any amin'ny brigady. Natomboka tamin'ireo mpiasa trano ny famitorana ary mitanana teny amin'ny Braon toboparitra Amboropotsy Talatamaty ireto farany. Niezaka nanafina moa izy ireo fa saingy maro ny fanontaniana mipetraka araka ny traikefan'ny mpanao ankety ihany koa dia niaiky ny hafarany fa ry zareo ihany no nangalatra ny vola. Rehefa hita ny toerana nanafenana ny vola izay fantatra fa tetsy Andranoro dia tsy nisy afa-tsy enalina sy dimetsy 4 tapitrisa ariary sisa no hita tamin'izany. Fantatra ihany koa fa tsy niverina tao hatrany intsony ity mpiambina atony kotrika ity fandrombana ity ka azo heverina fa any aminy na ihany koa efa lany ny fanampin'ny vola norombaina tao amin'ity teratany afrikanina ity. Efa mandeha ny fikarohana ity raim-pianakaviana ity ny teo anivon'ny zandary ary ireto efa voasambotra kosa dia natolotra ny fampanohavana androany.